Afara miarabantsika ilo le afaka malala tratra ity zoma fa 5 ny volana jona ity ary faly mamangy atsika ny tokantrano amin'ny lalan'izao mofinaina izao manonona ny fampiraisan'ny fanamasina amintsika mianakavy. Ny mofinainantsika iny rehefa koa dia ny bokin'ny Deutéronomie. Ny bokin'ny Deutéronomie toko fa 5 ny ndiny fa 9 ka hatramin'ny ndiny fa 7. Mivaky toy izao anaran'i Jesoa. Manajany rainao sy ny reninao araka izay nanditin'i Jehovah Andriamanitra ao anao, mba ho maro andro ianao ary mba hita soa any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza mamono olona, ary aza mijangajanga, aza mangalatra, ary aza mety ho avolombelona mandangana meloka ny namanao, ary aza mitsiriritra ny vadiny namanao, ary aza mitsiriritra ny tranony namanao na ny tany na ny ankizy lahy na ny ankizy vaviny na ny omby na ny borikiny na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Ireo teny ireo no nolazain'i Jehovah tamin'ny feo mahery tao amin'ny hazo sy ny rahona ary ny Ezipito, raha hanivory tany an-tendrombohitra ianareo ka dia tsy nampiny intsony ary nosoratany tamin'ny vady fisakaroa ireo ka natolony ahy. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mosesy liavana no iombonina ny rehetra ary fantatra fa raha noratra ny boky lalàna ao anatin'izany ny bokin'ny Deutéronomie, ary miverimberina ao anatin'izany boky lalàna zany ao amin'ny bokin'ny Exodus, bokin'ny Deutéronomie ny didy 10 na ny teny 10 zay iorenina ny fifaneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Mosesy no soratan'Andriamanitra tamin'ny tanany ary vady fisaka roa no nanoratany azy. Araka izany dia mizara roa lay didy 10 n'Andriamanitra io, lay teny 10 zany. Ny didy 4 voalohany, didy 4 voalohany zany dia miresaka momba ny hanajantsika an'Andriamanitra, momba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fomba hanompontsika an'Andriamanitra. Ny voalohany dia hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasokotra, ary ny fahatelo aza manonona foanaran'i Jehovah Andriamanitra, faefatra manaja ny andro sabata. Ireo lay endrika nompontsika an'Andriamanitra, tsy manompo Andriamanitra hafa, tsy manao sy tsy manompo zavatra natao tanana na zavatra voary na zava-boary na zavatra hita maso, manaja anaran'Andriamanitra ary mitandrina ny andro sabata fialan-tsasatra, ary indrindrindra andro sabata zay hanomasinina dia hoe amasinina dia anontona an'Andriamanitra, atokana ho an'Andriamanitra. Fa izay mofinainantsika iny rehefa koa malala dia ny 9 fa 9 ka hatramin'ny 7 zay everin'ireo mpivaofy ny testamenta taloha fa tamin'ilay takela-bato faharoa. Ilay takela-bato faharoa dia miresaka kosa ny fifandraisan'ny olona samy olona. Ny fifandraisan'ny olona samy olona. Rehefa mifandray amin'ny namanao ianao, mifandray amin'ny mpiarabelona aminao ianao, miara-monina amin'ny olombelona tahaka anao ianao, dia inona ny toe-tsainao. Dia ny voalohany indrindra rehefa koa malala dia ny olona fantatry ny olona voalohany indrindra eo amin'ny fiainany dia tsy ny tsisy olo-kafa ankoatra ny ray aman-dreniny. Ny olona fantatsika voalohany indrindra raha tsy noho ny antony manokana nga, noho ny antony zavatra zay tsy ampoizina nanao ny fitranga-javatra zay ataontsika hoe tsy azo ioarana, fa amin'ny ankapobeny dia ny olona fantatry ny olona voalohany indrindra ary faneraserany voalohany indrindra eo amin'ny fiainany dia ny ray aman-dreniny. Ary satria ny ray aman-drenina ny olona fantany voalohany indrindra, satria io no nitaiza azy, io no nanabe azy, io no nanolokolo azy, io no namahana azy, io no nampianatra azy, io no nanao zay rehetra tian'Andriamanitra tokony natao taminy, dia io no voalohany amin'ny hajain'ny olona. Dia hoy izy manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Amin'izay amin'ny olombelona fantatritsika voalohany indrindra zany dia ny ray aman-drenitsika, ary itakiny ny baiboly, itakiny ny didin'Andriamanitra ny anajana azy. No hoe manaja
amin'ny teny zay nanoratanazy teny Hébreo zany dia midika hoe tsy mampitondra henatra azy, tsy mamotsy fotsy azy, tsy manao zay atonga azy ho menatr'olona na atonga azy ho fanesiny olona na atonga azy iondrika tsaijery olona no ianao noho ny toetranao. Fa ny manazazany dia izao mahatonga azy afaka mijoro tsara, mahatonga azy homeny olona voninahitra, mahatonga azy afaka mijoro tahaka ny olombelona rehetra izay ary saina ary vatana ary fanahy ary mendrika ny voninahitr'Andriamanitra. Zay le manazana rainao sy ny reninao. Tsy manala baraka ray aman-dreny zany, midika hoe manatsa ray aman-dreny raha lazaina amin'ny fomba mihiba. Fa lazaina amin'ny fomba miaba izy dia izao manome voninahitra ny ray aman-dreny mba hanomezan'ny olona voninahitra ny ray aman-dreny. Dia didy voalohany zay amin'ny takelaboka faharoa zany, takelabato faharoa. Ary izy amin'ireo didy rehetra rehefa koa malala zay 10 anatin'ilay takelabato roa dia tsy misy mihitsy sy fanomeza toky na teny fampanantenana na teny fikasana. Tsy misy zany hoe manajany andro sabata mba ho maro andro ianao, tsisy na hoe aza mijangajanga mba ho maro andro ianao na aza mangalatra mba ho zao ianao, tsia fa ny fanajana ray aman-dreny ihany amin'ny didy 10 ny tonga dia avy hatrany dia azahoana teny fikasana, avy hatrany dia azahoana teny fikasana. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mantsy ravako malala ny fanajana ray aman-dreny, satria ny ray aman-dreny dia tsy afa-tsy akory fa solitenan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny ray aman-dreny no anabeazana tsy amin'ny tany fahendrena sy fanolokoloana maha-olombanona. Dia takian'Andriamanitra fanajana ary avy amin'ny zanaka ny ray aman-dreny. Fa ny faharoa dia izy manao hoe aza mamono olona. Fanajana aina zany midika ny aina n'Andriamanitra. Mazava amin'ny boky ny Deutéronomie fa raha mamono olona ianao dia maka ny toeran'Andriamanitra zany. Ary izay fakana ny toeran'Andriamanitra iza nanao an'izay? Satana. Midika zany ny tsy fanajana aina dia midika fakana ny toeran'ny Satana. Satana ny tsy mpanaja aina zany. Fa ny mpanompon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra tsy mamono olona. Ary raha ohatra ka zay moa amin'ny boky ny Deutéronomie teny hoe mamono olona dia mandatsaka aina mihitsy. Fa raha amin'ny jerena amin'ny fampianaran'ny tompo any matitoko 15 dia ny fakahalana olona dia efa fakahalanao ny raha alanao na dia efa ijonona manao hoe zay makahala ny rahalahany dia mpamono olona, tsy sokoana na mafeny eo. No zany dia tena zava-dehibe mihitsy ny atakaratsika fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny ainy rahalahanao. Fa didy fahatelo ao anatin'ilay takelaka faharoa zany dia afaka malala. Zany hoe ohatra ka lahatra ny didy fahafalo tsika izany zao. Dia didy fahafito aza mijangajanga. Fanajana inona indray io? Fanajana tokantrano. Tsy tokony adontsika fa ny singa fototra amin'ny fiarahamoniny Israely dia avako. Ny singa fototra raha ohatra zao ka amin'izao demokrasia moderna iainantsika izao dia ny singa fototra dia ny olona tsirairay. Zany hoe ny fiarahamonina dia olona be dehibe mitambatra mameno antsiny hoe fiarahamonina. Za zany manana ny zoko dia adidinao miaro ny zoko, adidiko ny miaro ny zonao. Dia izay fiarahamonina izay ny fiarahamonina iainantsika. Ny fiarahamonina iainantsika dia fiarahamonina izay manomevana ny zon'ny ataontsika hoe ny individu na ny tsirairay avy. Azay mahatonga ny fiarahamonintsika sarotra be ankehitriny satria tsy mora akory izay hoe fitsinjovana ny tsirairay ny zon'ny tsirairay izay. Tsara le izy saingy indraindray lasa tafahoatra loatra indray ka adino le ohatra ny ray aman-dreny. Lasa mitovy ny zon'ny ray aman-dreny sy ny zon'ny zanaka ao amin'ny fiarahamonina. Ka na dia mahita olona fotsy volo azy izy dia tsy zony mihitsy, tsy zon'ny ray aman-dreny mihitsy amin'ny andro ankehitriny ny mitaky amin'ny zanaka manao hoe raha anaty taxi be na anaty métro na anaty bus na an-dalana ka manao hoe tsy zon'ny ray aman-dreny mihitsy, manao hoe mitsangana anaka. Azon'ny zaza mihitsy ankehitriny manao hoe za tsy tsangana fa mitsangana ianao ianao tehiditra anatin'ny métro na tehiditra anatin'ny bus na tehiditra anatin'ny taxi be ianao fatanao zao fa feno mbola miditra ihany ianao za efa sasatry ny asa, za efa vizaka
de mialatsiny fa tsy tokony niditra ianao zaka faratrao fa matoanao miditra de zakanao zany de mijoroa eo zany toetsaina zavatra io tena fanomezatoerana ntsony hoe individualisme satria ny singa fototra de lay olombelona anankiray sy ny zony za hoe tena tsy mampaninina mihitsy nohatra hoe anka rehefa zoko de zoko fa tsy zay ny bokyny Deutéronomie ny kristianina de tsy zay tsy ny zava-dehibe tsy ny zonao akory tsy hoe zonao zany tsy zany ny zava-dehibe fa eto de tena amin'ny testamenta taloha ny singa fototra de ny tokantrano na ny fianakaviana zany hoe ny firenena de fikabanana foko ary ny foko de fikabanana fianakaviana fikavianana fianakaviana zay fikabanana foko maromaro fikabanana ankohona maromaro no zany dia tsy misy olona velona mandehandeha anankiray iny fotsiny jerena am'izao fa tsy mety jerena eo anivon'ny ankohonana izy zay mahatonga ny ohatra hoe jaona zanak' Zebedio na ko Simona zanak' Jaona ohatra dia zany rehetrany dia mandeha ho azy mihitsy to amin'ny testamenta taloha satria ny olona ny ankizy zany na ny taranaka de fantatra amin'ny alalan'ny ray aman-dreny no le teny hoe manajany ray rao sy ny reninao de amin'ny anaran'ny ray aman-dreny no amatarana azy ary ao anatin'ny ankohonana no ivelarana de misoratra masina zany tena manao zay hanajana ny fiainam-piankohonana ao anatin'izany ny fanajana ray aman-dreny de ao anatin'izany ny fanajana vady zay ny dikan'le hoe aza mijangajanga de fanajana lay fiaina-tokantrano zany satria raha vao rava ny fanajana ray aman-dreny ary rava lay fanajana tokantrano de rava ny fiarahamonina tsy ampy ahatoka ny fiarahamonina o fiarahamonina ny olona tsirairay avy hoe ny olona tsirairay avy mana zay maizy azy de ampy ananana fiarahamonina milamina tsara tsy ampy zay fa tsy maintsy eo ny fiainam-pianakaviana milamina tsara zay eo amin'ny testamenta taloha ary eo anivo ny fiainam-pianakaviana io no isin'ny fanabeazana ny ankizy raha mbola latsaky ny 12 taona de ndreny no mitaiza azy miakatra amin'ny 12 taona izy na mihoatra kelin'izay de ny rainy no mitaiza azy mampianatra azy miasa am'izay ny rainy mampianatra azy mamaky Torah baiboly testamenta taloha sy ny sisa rehetra ary tsy azo atao hoe lehilahy lehibe izy azo ray mpianakaviana feno na de manambady aloha azy raha tsy feno ny 30 taona zay mahatonga Jesosy 30 taona vao nanomboka ny asany izany raha fiarahamonina zany no mahatonga hoe ny teny hoe aza mijangajanga de midika mihitsy manao hoe hajao ny tokantrano dia ny manaraka izay afaka malala raha toka jerena de ny hoe aza mangalatra ndidy fahavalo zany aza mangalatra efa mitakelaka bato manaraka zany io hoe aza mangalatra de midika ndray hoe fanajana ny fananan'ny hafa ao anatin'ny fanajana ny ataontsika hoe fanajana n'Andriamanitra ihany io aza mietrehitra manao hoe raha misy ireo didy ireo de mietrehitra hoe olombelona ihany no ajaina tsy afaka malala tena Andriamanitra mihitsy ny ajaina ao anatin'ireo didy ireo Andriamanitra no ajaina ao anatin'ireo didy ireo ny hoe aza mangalatra de midika hoe ajao ny fananana zay omen'Andriamanitra ny namanao ny fananana ny namanao de fanambinan'Andriamanitra azy matoa izy manana de fanambinan'Andriamanitra ao misoratra masina rehefa afaka malala dia tsy manamanana foana zany ny olona zao ny teny misoratra masina manao hoe Andriamanitra ny manambana akoatran'ny hoe mpangalatra moa zany iny zavatra hafa satria roa ny lalana mety hanana ny olona zavatra de na izy nangalatra na izy nambin'Andriamanitra tamin'ny asany dia izay mahatonga ny hoe tsy hangalatra mihitsy ianao aza mangalatra zany hoe raha toka mangalatra de mangalatra ny fanambinan'Andriamanitra ny hafa ary rehefa hoe mangalatra ny fanambinan'Andriamanitra ny hafa dia mangalatra amin'Andriamanitra mihitsy mangalatra ny zara zay homen'Andriamanitra ny hafa de eo zany ny didy zay ambaran'ny tompo amintsika ny didy fahavalo toy izao ny hoe aza mangalatra ny fanambinana sy ny fitahiana homen'Andriamanitra ny hafa zavatra tsy tokony atao zany mangalatra ny fitahiana ho an'ny hafa zany diavako ary ny fahasivy any de ny hoe aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao zany hoe marina izy fa noho ny toejahatra maro samihafa dia manova volombelona mandainga ny olona hanameloka azy
aza mangalatra ny fahamarinany, aza mandavo amin'ny fijorony, aza manimba ny fiainany. Rehetra tena jerena de samy teo samy miaro ny fiainam-piankonana sy ny fiainam-pianakaviana. Hoaiza moa ny fianakaviana, hoaiza ny firenena, hoaiza ny fiarahamonina rehetra ka samy tsy mahajoro fa manaova volombelona mandainga sy miozonozona mandainga nameloka ny namany olona. Samy moa afaka milala amin'izao arerantsika sao dia zavatra indraindray hita ka tokony latsika tandremana indrindra mitony ataontsika hoe tambajotra mety mahazaratsika tahaka ny Facebook na ny tahaka izany tony indraindray ilana fitandremana, indray mety ilana fahendrena ny fampiasana azy na koa indraindray eo anatrehan'ny namana indraindray mora be mihitsy manameloka ny namana amin'ny zavatra izay tena tsy azo antoka. Dia eto ny soratra masina tena mampianatra antsika mihitsy hoe aza mba manaova volombelona mandaika, hanameloka ny namanao, na andoto ny namanao, na hanimba ny fiainany namanao. Tena satria mety misy lanjahatra betsaka izay ampianarana soratra masina antsika hoe namanao dia tsy hafa fa ny tenanao ihany ka tokony ho tiavinao dia tsy hanaovanao volombelona mandainga izy, tsy hamoronanao izy, na ilazanao zavatra tsy azonao antoka, na zavatra mety hoetretinao hoe azonao antoka koa fa tsy mitombona koa. Zay mahatonga ny tompo tena tandremy tsara matona ataon'Andriamanitra didy zany rehefa koa malala dia tena mety ho zavatra mora mandavony olona ary manimba mihitsy. Betsaka hitantsika amin'ny fiarahamonina, betsaka ny olona simba fiainana noho ndraindray noho ny tsy fitandremana, na tsy fiambenana, ary ndraindray afabaraka ilay olona, efa simba ny fiainan'ilay olona. Dia zay vao voaporofo manao hoe tsy izany akory inge izy, aitsy nanao an'izany akory, ary le hoe aitsy nanao an'izany akory nefa ny tsy ny olona rehetra ny naheno azy, fa izay nanaovana volombelona mandaika zao iny olona iny, zao avy no nataony, retanitra amin'ny alalan'ilay Facebook na ilay tambajotra io ampiasaintsika io. Fa rehefa avy eo mandeha ny fanazavana sy ny ankety isan-karazany dia tsy mitombona intsony ilay izy, dia samy manao fotsiny olona rehetra hoe aive, le aive nefany efa tsy ny rehetra intsony no mandre azy, fa ny ampahafolon'ilay naheno n'ilay nanandrehany lay feon'ilay volombelona mandaika dia manjary simba ny fiainan'ny olona, manjary simba ny taranany, manjary mitondra hita mavesatra ny hatrany ny zafiny any ndraindray. Misy azany ao an-tantaram-piainana rehefa malala, misy mitondra an'izany mafy mihitsy, indray tonga hatrany amin'ny taranaka fahatelo faefatra, mbola tadidin'ny olona ihany nefa zavatra tsy mitombona mety mitranga indraindray. Ka ilana re afaka ny hitandremana, zay mahatonga ny hoe ao anatin'ny fitiavanamana amin'ny fanajana ny tompo dia mitandrina koa isika amin'ny zavatra lazaintsika manoloana ny namantsika. Fa ny didy folo farany rehefa koa malala fahenina izy amin'ny takela-bato faharoa, fa didy fahafolo izy zany amin'ny natambatra takela-bato roa dia ny hoe tsy mitsiriritra ny vadiny namanao, ny trano, ny fanana, ny tany, ny ankizy lahy, ny ankizy vavy, ny ombony izay rehetra mety ho anazy zany. Io tsy ilay hoe faniriana, samy hafa ny hoe faniriana. Raha mijery ny namanao anao ka ataovy eo manana zavatra tsara izy, men'Andriamanitra fanambinana izy, ary indrindra amintsika protestanta izay manome toerana antsoina hoe asa, manome toerana antsoina hoe fiezahana, dia tena zava-dehibe mihitsy ny faniriana. Hoe za mba maniry mahita ny zavatra lamangy anao tao dia ohatrana finaritra be amin'ny voninkazo anao dia mba hamboly ohatran'io koa na mandeha mitsidika ny tokantranonao dia nahita ny tokontaninao madio tsara dia mba ezaka koa mba hanao an'io. Zany hoe tsy iny ilay hoe fitsiriritana tena iny eto, fa azonao atao tsara ny maniry, ny manana vina, ny mikasa. Soratra masina tsy manafoana zany mihitsy, maniry fatratra fiteny zany eo ny soratra masina. Fa ilay fitsiriritana eto dia tsy hafa fa ilay fitsiriritana mifono fitsarana, tahaka ny manao hoe fitsarana tsy fanekena ny anjara nomen'Andriamanitra ny hafa, tsy fanekena ny anjara nomen'Andriamanitra ny tena. Toy ny manao hoe diso anao Andriamanitra fa tsy tokony ho izy no nomenao an'iny fiarakodia tsara tarehy iny, fa tokony ho izaho. Zay ny dikany hoe fitsiriritana.
nahoana moa no izy raha mitsiritra ny namantsika isika rehefa malala dia nidikan'izany mametraka an'Andriamanitra na toy ny mitsara an'Andriamanitra manao zaravilana, toy ny tsara an'Andriamanitra fo tsy mahay manomena miangatra na tsy mahay manome ho an'ny olona sahaza azy. Nidikan'izany ny fitsiritana dia midika fanoganana an'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny toerany mahampandahatra sy endry ary mpanome fanambinana azy. Ny olona mpitsiriritra lafy mihiby io zany, le hoe sorena mihitsy ara no mahita n'lay ny hafamanana na tsara na mety na ambinina, dia ny olona latsaka ao anatin'izany fitsiritana zany dia tena sorona mihitsy fa areti-panahy zay midika faharavan'ny fandraisana an'Andriamanitra ho endry, ho mahafantatra ny tokony ataony ary mahafantatra hoe ity ny anjara mety anao ary kosa ny anjara mety azy. Ny olona tsy mba latsaka ao anatin'izany fitsiritrana zany dia ny olona teneny Soatra Masiny, teneny apôstôly Paoly hoe faly amin'ny tompo lalandava, mahatoky ny fitantanan'ny tompo. Ny olona mahatoky ny fahasoavan'ny tompo, hoe ampy amin'ny fahasoavanao ny tompo tamin'ny apôstôly Paoly. Dia ny olona ohatr'izany tsy mba latsaka ao anatin'ny fitsiritana, fa ny olona latsaky ny fitsiritana dia olona tsy mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra, olona tsy mahatoky ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mandrakariva rehefa hitarina ny fitsiritana dia tonga any amin'ny fangalarana, na tonga any amin'ny fanaovana volombelona mandainga na any amin'ny fialonana. Afaka malala endriky ny ratsorona dia tena sarotiny amin'ny fitiavantsika ny namantsika Andriamanitra. Ny antony ireo didy rehetra afaka malala dia mba hiarovana ny fiarahamonina. Eo tampamankarana dia tia ampahery anao ny hoe amin'ny dika tena malagasy izy io tena hoe aza ny nampiasana azy, tsy maninona mihitsy, fa tena aza zany milaza zavatra tena tsy azo atao, tsy tokony atao mihitsy. Fa amin'ny teny hebreo dia mbola mafy lavitra noho ny teny hoe tsy azo atao ilay izy. Fa amin'ny teny hebreo dia ny hoe tsy azany eo fa mafy lavitra noho zany, manao hoe tsy hamon'olona mihintsy ianao, zany hoe tsy impératif lay endrika isehon'lay matoateny, fa manao hoe milaza fotsiny hoe tena zavatra tsy ataonao mihintsy zao anaka zany, afaka anao namonjy anao no zany dia zao tsy hamon'olona mihintsy ianao, tsy angalatra ianao, tsy jangajangy ianao, tsy hanao vavolombelona mandainga ianao, ary tsy tsiriretra ianao. Zany hoe milaza zavatra affirmatif no mahiteny frantsay, zany hoe lay milaza zavatra tena ataonao, tsy maintsy ataonao, ary zavatra izingizinina fa tsy maintsy ataonao. Tsy dia le manana endrika fandrarana fotsiny ihany izy, le hoe aza mantsy le manana endrika impératif dia tahaka n'ilay hoe Andriamanitra maika-anjara fotsiny, fa tsy dia tena endrika fandrarana fotsiny ihany izy io. Satria mantsika rehefa mieritreritra didy dia nieritreretintsika fandrarana ny masaka ao saintsika, hoe dia amin'izay fotoana izay fefy nieritreretintsika ny didy, fa tsy fefy ny didy eto ry havana, fa raha fefy dia sakitsika eo pefy, ohatrany laza vaobaika te handika izy hoe ino ny eo ambadika io fefy io. Fa ny eo ambadika io didy io dia tsy tena hoe didy ihany, fa tena hoe toro-lalana mihitsy, hoe sambatra ianao raha rahanao reto, tafita ianao, ambinina ianao, tahina ianao, tsy rava ny fiarahamonina, mijoro tsara tsika menakavy, miariary ny voninahitr'Andriamanitra, salama ianao, ela velona ianao, raha ajainao reto zavatra ireto. Voalohany dia izao amin'ny takela-bato faharoa zany, ajainao ny rainao andreninao, tsy ataonao izay hanala baraka azy, eo aminy velominao eo anatin'ny fiainany, na dia efa tsy ety intsony ary izy, tsy maintsy ho tadidiny olona foana hoe taranakirany reny mpanala baraka fianakaviany reny, dia azominao zay toetra zay, tsy alainao baraka ny ray aman-dreninao na ny anaran'ny ray benao na ny renibenao, ndray dia tena hafa baraka mihitsy ndray aman-dreniny reny, fa tsy hoe akory izy velona ihany no ajaina ny afako tsy zay, marina fa zay, fa nenijosy tsy zany, nenijosy misy tetiarana mihitsy dia tadidy tahaka natadiavan'ny olona rahabajanga mandraka ty ny androany misoatra masina, dia tahaka izany koa rahabajanga moa no fitain'Andriamanitra dia nampian'Andriamanitra amin'ny fahasoavana izy, fa ataovy hoe andeha ataovy hoe ry Jezebela ohatra dia tadidin'ny olona foana,
de tahaka zany ko ny fanajana ray aman-dreny any de tsy tokony adonotsika fa tsy hoe izy mifanerasera aminao velona ihany fa na ny fahatserovana azy fotsiny ihany aby de efa zava-dehibe ao fiarahamonina hoe ndry isaky mahitanao a de mahita ohatra mahatsiaro ny ray aman-dreninao ary mahatsiaro an'izany de faly mitondra fifalia ny fahatserovany olona n'le ray aman-dreninao fa tsy mahatonga ranomaso zany akory tsy milazo hoe andeha hanompo sampona andeha hamadika indray zany endrika hafa misy manao hoe fanajana ray aman-dreny de dika de andeha hamadika de iry tsy ohatry zay loatra tsy mpanompo sampy ohatry zany tsika andriamanitra tsy nandraka anao hanompo sampy fa maniraka anao anaja loha rano miporanao de tsy manao hoe ilay tena de tena mihitsy hoe milaza zavatra tena tsy azo izy ngizinina de tsy amon'olona mihitsy ianao tsy jangajanga ianao tsy angalatra ianao ary arovanao ny fahamarinany namanao mihoatra noho zany de zao ekenao ny anjara zay omen'andriamanitra ny namanao miara-misotra aminy ny fitahina zay omen'andriamanitra azy vavatsika riavako tompo misaotranao zahay fa sarotiny amin'ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainany tsirairay fiainam-piankonana ianao satria zany ny fototra iorenan'ny fiarahamonina raha miaina vampitoana ankehitriny zay tompo de matsiaro fa fiarahamonina mizarazara anjakan'ny fitiavan-tena ary anjakan'ny ady voninahitra sy fanambanina ny hafa no tozary hita manera-tany ary tsy omena toerana ny mampahary anao mahampandahatra anao mahendry anao ka tsy hitanay akory na inina tsy jerena eo anivon'ny fiarahamonina ny mahandriamanitra velona anao tsy hitanay tsy jerenay ny mahendrika andriamanitra ny namanay adinonay ara ny fanazanay ny ray aman-dreny zay niteraka anay sy ny fahatserovan'ny fiarahamonina azy ka mahatonga azy reny miondrika indraindray eo anatrehan'ny mpiarabelona aminy am'ireo fo zay tompo ary tezao mba ho mahatoky amin'ny didy zay nomenao anay fa efa nanazavanay ny teninao fa fiainana sy fahasambarana sy fiadanana no ateraky ny fanarahana ny didinao ary ny fitiavana amana fitiavana ny hafa de mitondra fifaliana ho an'ny isan'andronay de ta io zay tsiray avy tompo mba ho tianao so tia namana misaotra Jesosy amen